tsy vahaolana maharitra ny fanaovana ny orana amboarina amin'ny zava-mitranga ankehitriny indrindra ny mahazo ny orinasa JIRAMA ny fanohanana ny fanomezana solika aingana ary ny fametrahana ireo fanavaozana amin'ny fomba aingana no ahafahana mampihodina aingana ary manajana ny resaka delestazy. Ny vahoaka ihany koa dia manana ny andraikany amin'ny fikajiana ny tontolo iainana satria efa vokatry ny tsy fanjarian'ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny zava-misy ankehitriny hoy ny dokotera Fondosoa Faralay Malala avy eo amin'ny Antoko Ziva. Ny vahaolana zany dia tsy misy zavatra hoe milatsaka avy any an-danitra fa ny tena vahaolana aingana dia ny fahafantaran'ny fanjakana ny filana amin'ny solitry eto amin'ny JIRAMA dia mampiasa an'ireo masina rehetra ao amin'ny JIRAMA. Ankoatran'izay ny fampiasana ny solaire, ny herin'ny masoandro, ny rivotra izay azo ampiasaina koa anampy an'ireo lavitra ezaka zany. Fahatelo izay koa dia manambara fa hoe ho an'ireo barazy izay efa misy dia tokony ao ampiana ny barrage de rétention hitahirizana rano mba azahoana mampiasa an'ireo milina rehetra mandritry ny taona ary mandritry ny fotoana izay ilana azy rehetrarehetra. Amin'ny vahoaka moa dia ny fambolena hazo, fanatsarana ny tontolo iainana, tsy fandoroana tanety dia tokony hoentanina ary tsy hoentanina amin'ny resaka foana hatramin'izay fa tokony hampandraisana anjara ny vahoaka rehetra, hampandraisana anjara ny tafika, hampandraisana anjara ny skody, hampandraisana anjara nina hanatsarana, hanaraha-maso ny fanotorana tanety sy ny fanombanana ny tontolo iainana sy misy atao firenena, tsy misy atao vaindohan-draharaha zany famerenana ny tontolo iainana sy ny tsy fampiasana ny atao hoe pluie artificielle mba tsy hikorontanana ny zava-misy atao amin'ny firenena.